Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy 17 ny volana Jolay 2026. Ry hava-manala amin'ny tompo, anio isika dia hiaino teny fampaherezana momba ny amin'ny famelan-keloka. Momba ny amin'ny famelan-keloka. Ry havana, mahay mamela eloka va isika? Tokony isika tsiraray avy ahay amela eloka zay isika vao afaka hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Satria ny tompo mihitsy no nampianatra ilay vavaka nampianariny ary misy ao anatin'ilay vavaka nampianariny momba ny amin'ny famelan-keloka. Ka alohany andrasantsika ny ten'Andriamanitra ampaherezany fanahy masina antsika dia hiaray vavaka aloha isika ametrahantsika izao fotoana izao. Iary vavaka tsika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao, midera mankalazanao Jesosy, satria tompo noho ny fitiavanao, noho ny hery avy aminao, noho ny famindramponao Jesosy dia mbola afaka izay hianatra indray ny teninao ary indray ny fampaherezanao sy fananaranao anay tsiraray avy. Satria Jesosy tsy mendrika izahay, mpanota izahay, ka amboary izay tompo amin'ny alalan'ny teninao mba ho voaomana izay Jesosy hiditra ny lanitra. Ka mitenena tompo araka ny fahazaranao, mitenena fanahy masinao, oky anao mihitsy no handray ny kontrola ny tenako, oky anao mihitsy no hanokatra ny masom-panazanakao tsiraray avy, ampianatra anavao anay tsiraray avy. Ka mangataka ny ranao koa ao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy, ary koa ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy, rakofy ao ambany tana maherinao. Izao fotoana izao koa tompo rakofy amin'ny ranao Jesosy. Oky anao tompo andrakotra izao fotoana izao Jesosy amin'ny ranao Jesosy, mba tsy hangalary ny fahavalo Jesosy, fa oka tompo ny zanakao Jesosy are zay tianao ambara. Oky anao anokatra ny sofiny tsiraray avy, anokatra ny masom-panahy tsiraray avy Jesosy, mba tena ho tany lonaka ny fanahinay, ny tenanay Jesosy, ho voky ny teninao, ka ho voamboatra tsara zay Jesosy, hiandry ny fiakaranay ho any aminao Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Ka misaotra raha io, misaotra Jesosy, amin'ny anaranao no ametrahako izany vavaka izany. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Ry hava-malalao amin'ny tompo, araka ny teniko teo dia momba ny amin'ny famelan-keloka. Ao amin'ny bokin'ny Matio 9 dia misy ny vavaka izay nampianarin'i Jesosy zany ho an'ireo mpianany dia ho antsika ihany koa. Tsy ho raisiko manontolo io vavaka nampianarin'ny tompo io, fa ilay verse momba ny amin'ny famelan-keloka izany no hoentiko hoeto anio. Dia eo amin'ny 2:12 no vakintsika, dia ny 9 koa fa 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Fa raha mamela ny fahadosoan'ny olona ianareo, dia mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Ry havana, Jesosy no nitenen'io teny io. Jesosy tompo no nampianatra an'io vavaka io, vavaka izy io, vavaka nampianarin'ny tompo. Izay ny 2:12 sy ny 4:12 sy 5:12. Fa afaka raisinao manomboka amin'ny 5:7, manomboka amin'ny 5:7 ilay vavaka nampianarin'ny tompo izany. Dia eto zany anio momba ny amin'ny famelan-keloka. Ry havana, na mivavaka toy inona isika, na manao soa toy inona isika amin'ny olona, nefa isika tsy mamela eloka,
tsy mahay mamela eloka dia zava-pona ihany izany fa ho very ny fanahintsika. Eto dia Jesosy mihitsy no niteny hoe mila zany itsika mamela eloka satria ny vavaka dia manambara hoe ary mamela ny elokay. Amen. Mila antsika zany mangataka amin'ny ray ny amin'ny hoe mamela ny elokay. Avelan'ny ray ve ny elokantsika? Ho avelan'ny ray ve ny elokantsika tompoko? Amen. Ny elokay eto dia misy 8 kely eo akaikiny. Ery ambany ery dia manambara hoe trosa. Trosa zany izy io tompoko. Zany hoe ny elokantsika zany dia trosa, tsy maintsy aloha. Amen. Tsy maintsy aloha. Rehefa mitrosa ny olona anankiray, ny trosa dia zavatra indramina. Zany hoe tsy anitena fa ho averina. Ny trosa dia tsy anitena fa tsy maintsy averina, tsy maintsy aloha. Ny trosa zany dia eloka zany izy io. Aleluia. Eloka zany ny trosa. Ka tsy maintsy tokony averina amin'ny tompony izany. Dia eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe, Averiko indray mpandeha 2:20 hoe ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Amen. Eto indray hoe meloka dia misy hoe 7 kely zany eo akaikiny dia ery ambany ery dia hoe ny trosa. Amen. Eto zany dia le hoe meloka zany dia ny trosa izany. Izany hoe ilay olona meloka zany teo amintsika izany. Isika zany ny trosa. Dia ilay olona meloka tamintsika zany dia ny trosa zany ilay olona. Ilay olona zany no tsy maintsy andoavantsika trosa. Satria itsika ny trosa taminy izany. Zany hoe misy zavatra tsy maintsy averintsika ao. Dia ny fangatahana hoe mamela ay. Satria diso taminao aho. Diso taminao aho. Mifona aho ny amin'ny fitendriko. Mifona aho ny amin'ny fietsiko. Mifona aho ny amin'ny fasikako. Mifona aho ny amin'ny nanakapohako anao. Mifona aho ny amin'izao rehetra izao zay zavatra nataonao tamin'ilay olona. Ry havana, mila isika manala ny trosantsika amin'ny olona. Zay isika vao mamelantsika ny tompo. Misy ny olona mitana alaelo, mitana eloka antaona ny maro nefa ny tsy mety manala an'ilay eloka ao anatiny. Nefa ny mivavaka foana nefa tsy mahay mamela eloka an'ilay olona eo anilany. Tsy mahay mangataka famelan-keloka amin'ilay olona izay nahadiso azy. Fa mbola izy indray no avava. Mbola izy indray no mianjonanjona. Mbola izy indray no mizaozao. Ry havana, tsy amelantsika ny raintsika izay any an-danitra. Tsy amela ny elokantsika ny raintsika izay any an-danitra raha tsy mahay mamela eloka isika tompoko. Amen. Mazava tsara ny tenin'ny tompo eto amin'ny vavaka nampianariny. Aza atao fahazarana fotsiny manao any vavaka io. Fa anadina ny tompo antsika ne io vavaka io rehefa tonga ny fotoana. Io vavaka ataontsika io indraindray io anadina ny ray antsika io. Io vavaka nampianarin'ny tompo io. Ary ampangany satana antsika io. Raha misy tsy tanteraka antsika ny amin'ny io teny io. Ny amin'io vavaka io. Ka mila isika tena mitandrina mafy de mafy. Mazava tsara ny 5:20 vaky toy izao hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Hitanareo zany. Mazava tsara ny tenin'ny tompo Jesosy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia
mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Mila zany isika tompoko mamela ny fahadisoan'ny olona aloha. Mila isika tompoko mamela ny fahadisoan'ny olona aloha. Zay ny raintsika ny an-danitra vao mamela ny fahadisoantsika ihany koa. Amen. Aza mieritreritra mihitsy hoe hivavaka ako dia hamindra fo amiko ny ray satria izako tsy na mivavaka nefa ny tsy mamela heloka isika. Tsy atompoko, tsy maintsy mamela heloka isika mazava be ny teny Jesosy eto. Ary ny toyany dia mivaky toy izao hoe 9:10. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Hitanareo zany? Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, isika izany, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Tsy hamela ny fahadisoantsika zany ny raintsika ny an-danitra raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona isika tompoko. Amen. Mila isika mamela ny fahadisoan'ny hafa, ary mila koa ny olona mamela ny fahadisoantsika. Raha misy moa olona anatonanao na resanao amin'ny telefony ka angatahanao fa mindram-po izy hoe mamela ahy ny amin'ny toetrako toy izao, ka raha ohatra ka izy no tsy mamela fa ny fonao madiodio, dia azy sy ny tompo sisa fa vita zay ny adidinao. Fa oka kosa nefa ny isika tena atao amin'ny fo madio tanteraka mihitsy ilay fangatahana famelana. Satria raha ohatra ka hoe ataoko zany satria voatery tsy maintsy atao, dia fantatry ny tompo ny fonao, fantatry ny tompo ny fontsika, ka aza mamita tena tompoko, aza mamita tena. Raha mbola azonao hiavanana ilay olona dia mihavana aminy, fa raha tsy azonao hiavanana intsony dia tsy maninona izany. Nefany na dia hiavana amin'ilay olona ara ianao ka raha ohatra ilay olona mbola anatin'ny fahotana be dia tsy manaraka ny fanaony, tsy manaraka ny fanaony fa arovy ny tenanao amin'ny sampy, amin'ny fahotana izany, arovy ny tenanao amin'ny ratsy. Mila isika mitandrina mafy ny fahamasinantsika. Ao amin'ny bokin'ny Romanina, ao bokin'ny Romanina 12:20 andiny faraka amin'ny 20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ndao vakintsika ny teny Romanina 12:20 andiny faraka ambiny 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Hitanareo zany? Mila zany isika tsy ho resy ny ratsy intsony, fa mila resentsika amin'ny soa ny ratsy. Amen. Mila isika mitandrina tsara ny fahamasinantsika. Aza manaraka ny fanaony olona intsony raha mbola ao anatin'ny fanaovana faharatsiana ilay olona, fa amasiny ny tenanao, arovy ny tenanao. Fa tsy akory hoe iny ianao fa amela heloka na mangataka hoe famelana dia anaraka indray ilay fanao ratsy. Tsy atompoko, tsy atompoko, fa amasino ny tenanao mba ho tafiditra ny lanitra ianao. Hitantsika tsara fa Jesosy Tompo ara teo ambony hazo fijaliana dia ny tenin'ny Tompo andao vakintsika ne zany ao amin'ny bokin'ny Lioka 7:4-7:30. Lioka 7:4-7:30. Lioka 7:4-7:30. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Jesosy, raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony, dia nanaovany antsapaka no fizara ny fitafiany. Amen. Hitanareo zany? Jesosy ara eto
I Jesosy tompo, izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay masina tsisy petina, izy ilay tonga tetỳ ambony tany nanolotra ny ainy ho antsika. Jerevy ny zavatra nozakainy noho ny fahotantsika, noho ny fahotako, noho ny fahotanao. Izy ilay nitondra ny mafy indrindra, na dia masina tsisy petina ara Jesosy tompo, dia mbola naratrainy olona, nitevatevain'ny olona, naratsian'ny olona, nampijalinany Jesosy. Nefa ny izy dia niteny hoe raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Amen. Mamelany elony, nangataka tamin'ny ray izy. Nangataka tamin'ny ray izy hoe raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Amen. Ry havana, ireo olona ireo izay namindran Jesosy fo ireo dia olona mpanota, olona ratsy, nampijaly azy, nanaratsy azy, nefany namela azy ireo Jesosy. Nangataka tamin'ny ray izy mba amelany iray an'ireo olona ireo. Ry havana, isika koa tokony hay amela eloka. Raha mahita ny ady etsy sy eroa, raha mahita ny fifanaratsiana etsy sy eroa, raha mahita ny fanenjehana etsy sy eroa, raha mahita ny ratsy etsy sy eroa, dia mampalahelo izao tontolo izao. Mampalahelo izao tontolo izao. Ry havana, mila isika tompoko mamela eloka, mamela eloka ny hafa izay isika vao enony tompo ny vavaka antsika. Zay vao enony tompo ny vavaka antsika. Ry havana, ivavaka ho anao aho alohany hijanonako ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy ny vavaka anao raha maniry koa ianao amela eloka nefa tsy hainao izay atao. Vavaka sika tompoko, tovy amin'ny fanahy ny vavaka anao, tovy amin'ny fanahy mba hoen'ny tompo ny vavaka anao, mba hoen'ny ray ny vavaka anao, ka mindra fo amin'itsika ny raintsika izay any an-danitra. Ivavaka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy zanakao, miantso anao zay Jesosy tompo, mamindra fo amina ianao amin'izany teny tonga tamina ianio izany. Jesosy tsy mahay mamela eloka izay Jesosy, feno faharatsiana izay Jesosy, ka mangataka tompo ampenaro Jesosy izay amela eloka. Ka sio Jesosy ny fo ny zanakao tsiraray avy Jesosy, mba ho fonofo, alao tompo ny fo vato amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, mba ho fonofo Jesosy ka itiany hafa, ka iamela eloka Jesosy tahaka anao namela eloka Jesosy. Ianao ara tompo mamela ny elokanay, nefa n'izay Jesosy dia tsy mendrika Jesosy. Tsy mendrika izay tompo, nefa Jesosy mamela ny elokanay ianao. Raha ny fahotanay Jesosy dia menatra izay. Menatra izay Jesosy ao anatrehanao. Tsy mendrika akory tompo ny antso anao hoe ray. Ka mamindra fo aminay tsiraray avy ianao. Mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy ianao Jesosy, izay miaino ny fampaherezana Jesosy, ny fananarana Jesosy izay ataonao aminay amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy ampianaro izay ay amela eloka, mba amelanay Jesosy ny hafa Jesosy, mba hiainonao Jesosy ny vavaka anay, mba hiainonao ray ny vavaka anay, ka mba amindra fo aminay ianao Jesosy. Misaotra tompo malala oka ianao Jesosy hiaino ny zanakao tsiraray avy Jesosy, izay hibebaka aminao, izay hivavaka, angataka famindram-po aminao. Ary koa tompo, oka ianao Jesosy hiaino an'izy ireo Jesosy rehefa tonga tompo ny fotoana, hiantsony izy ireo izay olona anana ny trosa Jesosy, izay olona tompo tsy navelany Jesosy
ny eloko ny hafa. Ka rehefa iresaka izy tompo amin'ny olona izay ananany fahadisoana Jesosy dia okanao Jesosy iaino azy, ampahery azy, tafinierinao Jesosy ny zanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany. Okanao tompo ampahery ny tsiraray avy eran-tany Jesosy, izay iresaka amin'ireo izay ananany alahelo Jesosy, ireo izay ananany trosa Jesosy satria Jesosy eloka Jesosy izany, tsy namela eloka Jesosy. Ka okanao tompo anaraka n'izy ireo Jesosy iaino, anamboatra Jesosy ny fony tsiraray avy Jesosy, na izay iresahany koa tompo mba hiandray Jesosy, mba hiandray Jesosy ny fifonana, ary koa tompo ahifona ihany koa Jesosy, ary anadio ny fony tompo ny tsiraray avy mba adio ho anao, mba adio ho anao. Amasino tompo ny zanakao tsiraray avy, amboary tompo zanakao tsiraray avy Jesosy mba tena iona aminao, mba tena ho fo vaovao, mba tena adio eo anatrenao Jesosy, ka mba tena ho masina tompo zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Anatonanao Jesosy ka ankatoanao, ka hiala amin'ny ratsy rehetra, misaotra ray, misaotra fanahy masany amin'ny teny mamy izay nomenao anay teto, misaotra ray malala, makasitraka fenonao Jesosy, ny voninahitra ho anao rery ihany, ry alfa eo omega, ary fiandohana sy fiafarana. Misaotra tompo, misaotra Yeshua Masia. Alleluia, amen. Mahereza tompoko fa tianao Jesosy amin'ny manaraka indray tompoko. Amen. Shalom. Masinani tumpu, masinani